Manantra ny araba to place tovavy amin'izao alin'ny alahady fa fito ambin'ny folo ny volana desambra izao tonga eto amin'ny fandarana mahery ndretsika amin'ity androany ity ary dia faly manasanao ary niaraka hatrany hatramin'ny farany anomboantsika sy avy hatrany ny baolina lavalava satria dia fotoan-dehibe ho an'ity taranja ity omaly tamin'ny fanikanana ny 15 vaovao etsy Andohatapenaka. Miarabanao mbola dia miaraba ihany koa antsika rehetra ampanaraka ny fandarana mahery ety Malasabotsy no nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny kianja maky eny Andohatapenaka isan'ny vaovao lehibe nambaran'ny filohan'ny fahefanavy teteza mita ary fa dia Andray Karama ny mpalalao ao amin'ny maky manomboka amin'ny volana janoary. Handray Karama avokoa ny mpilalao ny Maky de Madagasikara manomboka amin'ny volana janoary. Atsangany eto Madagasikara ny Akademia Sportive anomanana mpilalao avolenta hiatrika ireo fananana rehetra any velany. Oraisin'ny Madagasikara ny fedina ny tompon-daka eran-tany amin'ny squad junior amin'ny taona 2014 ary nahazo ny anjarany ihany koa ireo mpilalao tsiboka nety be. Raha fitinina dia ireo ny votoatiny ny lahateniny Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina filohan'ny fahefanavy teteza mita nandritra ny lanona pitokanana ny kianja Maky teny Andohatapenaka. Nahoana no vitatsika? Vitatsika aingana ity kianja ity. Tsotra ny valiny ry namako malagasy satria ny pofonao ny pofonareo mpanao baolina lavalava fa asika malagasy atao ny mampandresy ny tompon-daka rehefa tena vonona isika. Marina sa tsy marina? Satria ny pofonao koa malagasy fa rehefa te hanova rehefa tena te handroso isika dia afaka atao ny mandroso. Satria ny pofonao fa tena manana finiavana sy tena manana fitiavana ny malagasy tompo lasy tompo vavy. Marina sa tsy marina? Nolazaiko teto amin'ity toerana ity tamin'ny namboatsika ny fananganana izao fotodrafitrasy izao fa tsy toerana andalovana fotsiny ity toerana ity fa anorenana ananganana toerana mendrika ny vahoaka malagasy maro anisy. Fandresena voalohany azy ny Maky teto amin'ny kianjany ny fiaonana tamin'ireo ekipa voafantana tatsy amin'ny ranomasimbe Indiana nitokana niaraka tamin'ity kianja ity ihany koa ny trano fanalabeazam-batana na ny salle de musculation.